mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsiray avindray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity anio ity koa dia manasanao araka izany hatramin'ny farany ary vavaka tsika. Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay dia mbola manome anay fotoana fa anay mianatra ny teninao ary mandinika an'izany. Tompo toan'ny fomam-panahinay mba iorina mandrakariva ao aminao ary andeha tamin'ny tokony irianao andehananay fa tsy amin'ny fisainan'izao tontolo izao. Ambary izahay izay hijery lavitra mihoatra noho izay hitanay, hibanjina n'ilay azo fijalianao ary hibanjina ihany koa ny amin'ireo lova izay efa homaninao anay any amin'ny lanitra vaovao sy ilay tany vaovao. Tonoina sy angatanay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe fiteny mampandroso ny firaisana sy mitondra fahasoavana. Fiteny mampandroso ny firaisana sy mitondra fahasoavana. Asaiko ianao hamaky ny Efesiana 4:5-20 sy ny 7-20. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa esorany lainga ka samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isan'ny momba ny tenany namantsika avokoa isika, tezera fahaza-manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aoka izay nangalatra tsy hangalatra antsony fa aleo ikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany, mba hisy omena izay tsy manana, aoka tsy haloky ny vavanareo izay teny maloto fa izay tsara ho fampandrosoana araka izay tokony hanaovana mba hahazahoan'ny miaino fahasoavana. Amen. Inona ary amin'ireo torohevitry Paoly momba ny fomba fiteny eo anivon'ny mpino no manan-danja indrindra ho anao ankehitriny raha ireo teny ireo no novakitsika ary nahoana. Misy firafitra mahaliana izay ampiasain'i Paoly matetika ao amin'iny Efesiana 4:5 novakitsika iny. Ohatra, misy an'ilay baiko mandrara aloha hoe esoriny lainga hozy izy, dia baiko mandrisika izany. Samia milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra. Avy eo ny antony, hozy izy hoe fa samy isan'ny momba ny tenany namantsika avokoa isika. Izay toy ny manambara hoe satria isika ratsambatan'ny tena anankiray ihany ka mifandray toy ny ampahasamihafa amin'ny vatana iray ihany izany. Ny antso ataon'i Paoly izany mba hilaza ny marina dia tsy fanasana ny membra ao amin'ny fiangonana mba hilaza amin'ny vatana ny zava-misy amin'ny fomba tsy misy antra sy tsy voalanjalanja tsy akory, izay ambara ao amin'ny Zakaiosy Zakaria 7:20 tiana ambara, izay manao hoe izao ny zavatra ataonareo izy samia miteny marina amin'ny namany avy ianareo, mitsara marina eny mitsara tonga fiadanana ao am-bavahadinareo. Io izany ilay tiana ampitaina dia mba hilazana ny marina amin'ny fomba hahatonga fiadanana. Koa satria raharan'i Paoly izany ny fahatezerana sy ny fitabatabana dia tsy midika ho fanomezan-dalana ampiasa fahatezerana ao am-piangonana tsy akory no lazainy eo. Kanefa eken'i Paoly kosa ny mety isiany fahatezerana saingy asiany fetra ny fanehoanan'izany araka ny hoe tezera fahaza-manota. Toy ny hoe tapahan'i Paoly ny resaka mikasika ny fomba fiteny teo ka fanjarana momba ny fangalarana indray nataony hoe aoka izay mangalatra tsy hangalatra intsony hozy izy. Dia manaraka izany dia mampirisika izy hoe aleo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanana. Avy eo ihany koa ambarany ny antony fototra izany dia mba hisy omeny izay tsy manana izany. Azo inoana izany fa nampidirin'i Paoly ity teny momba ny mpangalatra ity noho ny fifandraisan'ny fangalarana amin'ny teny mamitaka araka ny ohatra seho ny tantaran'ny Ananiasy sy Safira izany izay fantatsika tokoa ny zava-niseho. Matanjaka tokoa ny finoan'i Paoly ny herin'i Kristy manova ary hany ka azo ny an-tsaina
ny mpangalatra tonga mpanao soa. Mandidy ny olona i Paoly manao hoe aoka tsy alokan'ny vavanareo izay teny maloto, izay manambara teny manimba toa tsy hay fehezina zany rehefa mivoaka ny vava, madrapatotosan'ny asa fanjavana ataony. Etsakilany ny teny ratsy dia hitan'ny Paoly fa tsy vitan'ny hoe azo atsahatra fotsiny, fa azo soloina kosa amin'ny teny izay manana toetra telo ireto. Voalohany dia tsara ho fampandrosoana, faharoa dia arak'izay tokony hanaovana azy, ary fahatelo azahoan'ilay mpiaino fahasoavana. Raha mba toy izany avokoa mantsy ny fitenintsika dia tena nahatonga famonjena ho an'ny hafa ihany koa, ary ihany koa mahatonga ny hafa izay verina ihany koa amin'ny fahamarinana. Aoka ireny fitenintsika ho fiteny mitondra fitiavana sy manosika ny sasany handray ny famelan-keloka avy amin'ny Kristy mandrakariva. Matetika rehefa ao anatin'ny fahatezerana na ao anatin'ny fahakiviana, ny vavantsika dia mamoaka teny indraindray tsy araka ny eritreretintsika ihany, ka dia ny irina dia na ny fotoan-tsarotra na ny fotoana mora dia mamoaka teny fampandrosoana mandrakariva amin'ny vavantsika, mamoaka teny fampahirezana, ary ihany koa mahatonga ny sasany ho tian'Andriamanitra ary koa hanosika azy hanao zavatra tsara mandrakariva. Dia mba ao aminao zany teny zany hahatonga anao handroso mandrakariva ao amin'ny Kristy. Amen. Ilay masina tsara ny Azindanitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Angataka aminao zahay mba ho taritinao hatrany, ka tsy handalo fotsiny ihany zany teny zany fa mba ho fiainanay tokoa, ka ianao no hita taratra na amin'izay alohan'ny vavanay na amin'izay ataon'ny tananay sy ny alehan'ny tongotray. Tonona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.